Avy amin'ny fambolena avokoa ireo akora mameno ara-tsakafo toy ny lipida sy ny protéine. Ilaina araka izany ny manao ezaka misimisy kokoa eo amin'ny famokarana ny lipida sy protida avy amin'ny biby satria mba hatoerana ny menaka sy ny protida amin'ny sakafo malagasy izay avy amin'ny zava-maniry mihoatra ny amin'ny hena. Eo ampelantanan'i Madagasikara ary ny boky mirakitra ny atsimpirian'ny tany fanjariana ara-tsakafo sy misoritra ny tany singa mahavelona ao anaty sakafo fihinana. Voarakitra ao anatin'izany ny sakafo vokatra ara-pambolena, fiompiana ary jony eto Madagasikara. Asongadinao ny tahakabeny mahakasika ny fihinanan'ny malagasy tsirairay avy ny protéine, ny lipida, glucide, vitamine ary ny sira mineraly. Ireo karazan-tsakafo sy ny lanjany ary ireo sakafo mahazatra fihinan'ny malagasy. Tany singa mahavelona ao anatin'ny sakafo isan'olona sy isan-taona. Tany fahavitantena ara-tsakafo amin'ny ankapobeny eto Madagasikara. Tany fiankinana amin'ny fanafarana sakafo avy any ivelany. Hita ihany koa ny tany tsy fanjarian-tsakafo. Les de restitution ny ataontsika hoe bilan alimentaire. Ny bilan alimentaire moa zany dia fijerevana hoe manahoana ny disponibilité an'izay sakafo izay eto Madagasikara, manahoana ny fomba fihinanantsika azy ary ny fahafahana manana ireo taremarika ireo zany na ireo données ireo dia ahafahantsika manana ataontsika hoe outil de décision na hoe fitaovana zany ahafahana manapa-kevitra. Izany fitaovana izany dia fony ampidirintsika anatin'ny stratégie famolavolana ny paikady zany mba hanatsarana ny fomba famokarana mba hatratrarantsika ny fahavitantena ara-tsakafo izay tanjona apetraky ny fitondram-panjakana ankehitriny. Natolotra rapomba ofisialy ny 7 Oktobra 2024 ny boky tombana ara-tsakafo malagasy mirakitra ny vokam-panadihadiana ny taona 2024 ka hatramin'ny 2024. Notanterahany Ministera ny Fambolena sy ny Fiompiana niaraka tamin'ny Institut National de la Statistique na INSTAT ary notohanan'ny Banky Afrikana ho an'ny fampandrosoana NABAD ny fandrafetana azy.